Anany alakamisy faharoan'ny volana Jolay taony 2024 ankafaliana tompoky lasy tompoky vavy no iarahana amintsika atao anatin'ny fandaharana zoiteny amin'ity alina ity fotoana alakamisy roa teo isika no tsy nanaraka ny fandaharana satria mbola nianoka tanteraka aloha tao anatin'ny fetim-pirenena ary teo no nametrahana ihany koa fandaminana vaovao anatin'izay fandaharana zoiteny izay. Androany dia miverina araka ny tokony ho izy ny fanarahantsika an'izay fandaharan'izay isaky ny alakamisy alina eto amin'ny fahitalavitra Jumina raha tsy ihany koa ao amin'ny pejiny Le JT mivantana amin'ny Facebook mo izay fandaharana izay fandaharana iresantsika ny fiainam-pirenena amin'ny lafiny maro ny politika ny sosialy ny toe-karena. Eny ary amin'ity androany ity dia manana vahiny isika tsy izany fandriamatoa Harrison Zagasy. Izy moa dia mpanao politika ary ao anatin'izao fitondram-panjakana izao dia isan'ny joro izy ireo anatin'ilay fikambanana maro samihafa ireny joro nanohana n'izao fitondram-panjakana izao. Miarabanao aloha ary tonga soa aloha eto amin'ny plateau-ny zoiteny maromaro ny zavatra tiana horesahana ao anatin'ity fandaharana ity ary manasanao ihany koa mba aneho ny hevitra ao anatin'izay fandaharan'izay. Voalohany makasiraka amin'ny fanasana atao anatin'ny fandaharana zoiteny miarahaba anao koa namana Hariny Anja hifampidinidinika eto makasika ny raharaham-pirenena angambany. Eny ary tonga aloha dia anontany aloha voalohany satria izao tsika enim-bolana sasaka ny taona 2024 ao anatin'ity fitondrana vaovao izay antsoina hoe fanavaozana misy eto Madagasikara ity ianareo hatazana ihany tao anatina fikambanana hoe mijoro manohana n'izao fitondram-panjakana izao manampatonga ny fifidianana filoham-pirenena vaovao indray. Ny fanontaniako dia ny hoe betsaka ny milaza fa tsy navita ninina izao fitondram-panjakana izao tao anatin'izay enim-bolana izay tsy laza fotsiny makasika ny hoe tsy fandriampahalemana izay amin'izao fotoana izao dia misy mitranga PDB tsy laza fotsiny hoe ny fatapahan-jiro tao tsy mbola foana araka ny tokony ho izy. Inona ny fiarovan-tenanareo mpanohana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao hoe miasa ny fitondrana fanavaozana? Raha ampitsahivina kely ny andohan'izao fanavaozana izao dia tolona ny zavatra nisy tao anatin'ny fitotaona. Nisy ny fitondrana teo aloha. Ny antom-pitolomana dia fantatsika ilay izy hoe ny resaka tsy fahafahana miteny zo fototra izany ny olana ara-tsosialy fa indrindrandrindra ilay ataontsika hoe tandondondoza izany demokrasia tao anatin'izay zavatra izay. Ireo no nibaiko ny tolona. Raha izay izany no hetsika hoe tena mizotra makany amin'izay ve ilay fitondrana fanavaozana dia mivaly teninay dia hoe amin'ny 20 isan-jatony dia mizotra makany ny fitondrana fanavaozana. Satria maro ny zavatra nieritreretina fa tsy vita tao anatin'izay fitotoana izay ary tsy nampino hoe ho vita ao anatin'ny 20 volana. Raha tsy teny izao tsika ohatra ny hoe inona moa ny antony teto nisy izany ataontsika hoe fikaikaiky ny mpiasam-panjakana. Tsy mahaleo sara ny hofatrano 4,000 no hofatrano sandana hofatrano me fanjakana ny mpiasam-panjakana. Hitatsika fa tsy 100 isan-jato fotsiny fa raha 4,000 zany dia rasa 2 hetsy ariary. Ary ny mpiasam-panjakana rehetra eny raha fa nataontsika hoe reny amin'anatin'ny CTD reny dia misitraka an'izay hofatrano izay. Zava-dehibe zany ary mampametra-panontaniana hoe raha azo natao tao anatin'izao fanavaozana izao fa naninona ny navela ikikika le mpiasam-panjakana, naninona ny navela hanao kolokolo le mpiasam-panjakana satria tsy ampy le fidiram-bola izay miditra ao aminy. Raha tsy tenitsika hoe tao anatin'izay 20 volana izay ny fampisondrotana karama, ny fijerena andreo endaminy te isan-karazany, ny resaka ao amin'ny lafiny hoe asa-panjakana izay ny resahako izay.
raha ataontsika indray amin'ny resaka ara sosialy ina moa manahirana voaka malagasy dia ny vidim-piainana maso miara-mahita tsika sy miara-miaina fa voatazona ny vidin'ny PPN tao anatin'izay valovolan'izay zay isorana manokana ny ministera voakasika izay zavatra zay sy ny fitondram-panjakana indrindriny satria ataontsika hoe ireo mivovonana ediny lohany amin'izay ataontsika hoe vidiny PPN zay ny ara-sosialy ny ara-politika mazava le izy hoe hisy ny ao anatiny mihitsy tsika zao anatin'ny fikaonandoam-pirenena satria ninina ho tenenina eto ny resaka politika dia tsy maintsy amin'ny alalan'ny fifampiresahana amin'ny alalan'ny fifandaminana dia mazava ny napetraka izao fitondrana fanavaozana zao le hoe ao anatin'io fikaonandoam-pirenena io no amoatsika tenin'ny perere mifarany teo mazava ny fikaonandoam-pirenena izy dia nivoaka malagasy tsy akanavaka io napanohatra n'izao fanavaozana zao na fiarahamon'ny pirenena na fikambanan-draza rehetrarehetra satria raharahany malagasy le izy zany hoe efa teboka lehibe zany amin'ny lafin'ny politika sy amin'ny lafin'ny fahalalahana amin'ny lafin'ny finiavana koa indrindrandrindra te hitondra le fanavaozana zany hoe tsy manavaka fa ny rehetrarehetra dia mpanjay anjara amin'ny fanavaozana ny firenena fa tsy midika nefa zay fa gaboraraka ny zavatra hita amin'ny firenena zany hoe rehefa malalaka zany rehetrarehetra dia afaka manao zay tiany atao misy koa nefa mifanajana ny tanytandalana satria ny safiditsika anaty zany lalam-panorenana zany hoe miaina koa tsika ao anatin'ny tanytandalana amiko tsy mivoana amin'ny zavatra nytolomana ny zavatra misy atao anatin'ny fanavaozana fa zay kosa mametraka reserve ny hoe inona no avoaka ao anatin'ny concertation tena le etaetam-bahoaka ve no tena ho tonga ao so ohatran'le fanao mazatra dia le hoe zavatra efa voaomana raha ny saritsary hita ohatra zany dia hoe nomena ny FFKM fantatrika zany FFKM zany fa neutre zany dikan'izany tena nametraka mihitsy zany le fitondram-panjakana hoe ny fampitaovana avy aty amin'ny fitondram-panjakana fa ny fikarakarana rehetra mba hipetrahany zay neutralité zay fantatsika ne fa misy ministera misana zany fa nomena ny FFKM le izy satria mba hialana le satria olona ataony amin'ny anatina ministera zany manana couleur politique zany dia mba hisoroana zay azy dia hoe napetraka hoe ireo ary fa ray aman-dreny am-pana olona azo itokisana no asaina mitondra an'izay fikaonandoam-pirenena isany azahoana fanakanana BDP amin'izao fotoana izao le hoe miemitremitra foana ilay tety andro ao anatin'izay fanatanterahana ilay fikaonandoam-pirenena izay ny calendrier mazava tsy fantatra hoe anomboka aroviana marina inona marina nefa misy ny fiemorana mitranga ohatrany hoe tsy matotra ve lay fitondrana fanavaozana ao anatin'ny fikarakarana nlay fikaonandoam-pirenena sa tsy vonina ao anatin'izay iza no tsy vonina ny FFKM masany fitondram-panjakana fantatsika raha ny finiavany fitondram-panjakana tanteraka n'ilay concertation nationale fa fantatsika koa menomenina nanomboka lansena zany ataontsika hoe iainga ny concertation nationale teny amin'ny CCI vato zany dia apetrako le fanontaniana hoe inona ny tsaratsara kokoa makadingana ray mihemotra ve mba ahafahana mandroso tsaratsara kokoa sa hoe efa natomboko tia dia ndao irosona na inona sakana amiko ny savidy tsara indrindra dia hoe rehefa misy ny olana miara-manaiky an'izany tsika mpanara-baovao zay tsy voasa amin'io hoe tsy tokony zao io hoe tsy tokony FFKM tsy tokony zao hoe tsy tokony ministera-mpanjakana zany hoe nisy ny finiavan'ny fitondram-panjakana androso an'ilay concertation nationale fa izay le mila henona koa ny feom-bahoaka ny feony rehetra dia natao zay hitadiavana zay marimaritra resana zay ny voaka le izy ny kandony tompona andraikitra voakasika dia namoaka nireny ataontsika hoe calendrier reny tsy marina kosa angamany le hoe tsy fantatra mazava le izy satria tao alohany 4 jona dia namoaka fanambarana ny FFKM fa manomboka amin'izao volana jolay zao ny fikaonandoam-pirenena ary ny fintina rehetrarehetra dia any amin'ny avril 7 sy 4 any zany hoe raha zay ny dinina satria inona moa ny tena asan'ny fanavaozana ny asan'ny fanavaozana dia ametraka lalam-pandrenana vaovao miainga avy anatin'ny concertation hikarakara fifidianana ary tsy mihoatra ny 2 taona dikan'izany raha zay zavatra zay napetraka atsika octobre 2027 voafeny 2 taona ny fanavaozana
eo zany tsika vao tokony ametraka hoe petraka ny olana raha ohatra ka tsy ho vita ao alohan'izay oktobra 7 zay a ny fametrahana ny filoham-pirenena sy ny lalam-panorenana ny fifidianana zay tokony atao anatin'izay zavatra zay mazava nefa nytenen'ny prime ministre hoe alohany oktobra 2027 io zany a de efa misy filoham-pirenena voafity eto amin'ny tany sy firenena angamba tsisy mihoatra an'izay raha hoe calendrier ho resahana. Andriamatoa Risson Zagasy ao anatin'izay misy milaza hoe lava loatra zany rotaona anaovana fanavaozana izany a indrindrindrindra moa zany ny pomba ny fitondrana teo aloha izay miteny mihitsy hoe lava loatra zany alefaso zao fa izy ty eny tsy kilalao ka ohatr' zao sy ny sisa mandeha daholo ny resaka maro samihafa mifanio-kevitra maro samihafa anatin'ny tambazotra any ary PDP na ny compte fako avy any ivelany rehetrarehetra mamely mafy an'izao fitondram-panjakana zao anatin'izay. Ho ana raha mipetraka amin'ny toeran'ny vahoaka de tsotra ny ana mandeha ny fanamboaran-dalana mandeha ny sosialim-bahoaka ny resaka jiro sy rano anao hitatsika eto Antananarivo zao fa ny fatsona mitondra n'le rano ireny tsy mahazaka n'lay pression n'le rano omeny jirama raha mandeha tsika mivezivezy eto amin'ny tanàna Antananarivo eto betsaka zany no rano mivoaka amin'ny arabe noho ny tsy fahazakana an'izay ireny zany profo mitoaka amin'ny tendany fa mamaha olana lay fanavaozana resaka délestage mazava raha tany Morondava angamba hitatsika napetraka mihitsy ny fanontaniana tamin'ny tompona andraikitra amin'izany ireny zany endrika ho fahavonona fitondram-panjakana hoe tsy maintsy mandray andraikitra ny tompona andraikitra ela loatra lay rotaona zao le izy tsy mihoatra ny 7 taona zany raha hoe mpitondra tsy tsara toerana ny olona tenenao miteny an'izany satria 7 taona teto fa tsy nisy nangirana mihitsy ho anyvoaka malagasy 8 volana tsika efa hita fa hoe raha izao no mitohy ho anandray de zao engane ka tsy hiova amin'izao famindran'izao zao fitondran'izao fa raha izao kosa aloha no mitohy ao anatin'ny roa taona zany de mino fa raha ianatsimo ianao mety fa miena adiny 10 raha anao Tuiliara Antananarivo ianao ary raha ianandrefana anao Majunga mety iena adiny 9 raha ho anay Tomasiny ianao afaka roa taona zany mety efa adiny 9 de efa ho tonga any amiko zany lara-pamehana ary izay koa ny itsarahantsika azy afaka roa taona hoe nakaiza fa sarotra ny tenenana hoe 7 taona ave anao teo tsy navitany vitany tao anatin'ny 9 volana de ho lazainao fa lava loatra lay roa taona sa le fahitanao hoe so de zay kosa namana heriny anjy le fahitana hoe 9 volana ary zao nefa vitanareo de ina ny andrasana roa taona de zay hoe roa taona ny fanarahana roa taona ny fanarahana mety le fiazakazahany le zava-misy am'izao no mahatonga le mpitondra teo aloha hoe so raha mbola omena roa taona 9 volana ary zao nefa zava-bita raha roa taona zany mety tena ho izy mivoaka malagasy aza sina fifidianana antsona anga fa leo reo ihany mitondra eo misy zava-misy am'izao fotoana zao misy karazana ohatrany hoe etsika miezaka manakorotana na ataontsika tentative de déstabilisation mihitsy eto amin'ilay firenena ary matetika saika ireo compte fako avy amin'ny mpanohana ny fitondrana teo aloha Andry Rajoelina no ahitantsika mamoaka an'ireny voalohany hoe zazavery mamoaka an'ireny hoe inona maro samihafa zany le karazana déstabilisation misy am'izao fotoana zao mba ohatrany hoe andotona ny endrika lay fitondram-panjakana misy am'izao fotoana zao ary efa fomba fiady io atram'izay tamin'ny fitondrana teo aloha reny resaka le hoe varira sy sisy reny ohatrotry ny ahoana ny tokony hatreny le fitondram-panjakana am'izay zany am'izao fotoana zao ohatrotry ny ahoana ihany koa ny anjara brika tena ro mpanohana azy ny resaka déstabilisation ny faneho-kevitra ao anaty réseaux sociaux sy ny karazany dia endrika reny fa misy ny fahalalahana amiteny eto amin'ny tany sy ny firenena fa na izany na zany iarahantsika mahita koa ny ezaka tao amin'ny fitondram-panjakana manaraka an'ireny manao fihetsika mivoana amin'ny lalàny reny zay avadika izy am'izao fotoana zao hoe fa nagadragadrana ny tsy mitovy hevitra de apetraka le fanontaniana hoe ilaina ve le fandraisana andraikitra sa avela ny gaboraraka de samy anao tsy zay nefa le fanavaozana tsy zay le fanavaozana fa za mahita fa
mandray ny andraikitra ny tompony andraikitra andrifandreny zavatra reny ary ataontsika hoe tsy de mbola mandeha lavitra akory ara de fa maro ny tratra ao anatin'ireny zavatra reny fa ny ana fotsiny le izy de hoe ny zavatra hoentaniko angamba de ny fiaraha-mientany ny olo-pirenena fa ireny zavatra mitranga reny de mianga avy ao anatin'ny fiaraha-monina dikan'izany ny fiaraha-mientany ny olo-pirenena anisan'ny fanavaozana koa zay zavatra zay satria takina amitsika am'izao fanavaozana zao ny fiavaozana toe-tsaina zany hoe ny toe-tsaina tokony hoenty ny olo-pirenena am'izao fanavaozana zao de toe-tsaina tompony andraikitra zany hoe raha mahita zavatra hafahafa dia mandray andraikitra avetrany izay ao anatiny zagasy moa makalaza ny fafolo taona amty taontia dia anisan'ny ezaka ataonay zay ataontsika hoe fanabeazany olo-pirenena ho tompony andraikitra zay ho hitatsika eny moa zay zavatra zay fa hoa aka distrika vitsivitsy zay ho ataonay pilote ao anatin'zay zavatra de hoe misy olo-pirenena tonga saina miova saina ary tompony andraikitra ary azo atao fa raha tsy tsika olo-pirenena firy moa ny mpitondra de firy ny olona hoentina dikan'izany raha ny mpitondra rery no anakinantsika zavatra tsy misy fanavaozana azo eritreretina eto fa miara-mientana ny mpitondra sy ny oentina izay vao ho tanteraka zany fanavaozana sy fampandrosoana titsika ary voaporofo zay fiaraha-mientana zay le mato Risson Zagasy tamin'ny fahenina amby roapolo jona satria na maro aza ny resaka teny amin'ny tambazotra sosialy teny hoe tsy isy olona zany teny amin'ny kanja be mamasina contraire ny zavatra nisy sy mifanohatra tanteraka satria maro indray ara ny olona zany tsy tafiditra tao amin'ny kanja mbola tazana any koa le firasakina tamin'ilay akanjo ihany koa ao anatin'izay midika ve reny zany fa manaiky an'le fitondram-panjakana le vahoaka malagasy zao ny zavatra misy eto amin'ity firenena ity namany ariny anja ary indraindray hararoty ny mpitondra zay zavatra zay toy ny mpitondra teo alohany resahako hoe ny malagasy olo mifo rehefa hitany tsapany fa misy fitiavana avy any aminao menao azy de le hoe toteny aminy ianao toteny aminy ianao dia tsapa mivoaka malagasy ny zavatra tia ny mpitondra am'izao fotoana zao indrindra fa ny PRRM na ny colonel Michael hoe tena tsapany hoe ohatrany te hitondra makany am'izany ataontsika hoe fanavaozana tanteraka zany de rehefa nanentana izy iny tao am'lay ataontsika le hoe ndao mba asongaditsika magasy atsika sa fetim-pirenentsika io de ny zavatra hitatsika le tenenao teo hoe zahay raha mivoaka avy ao efa vita ny matso mbola olona milatra tanjozotra no hitra ao kianja be amamasa fiaraha-mientana zay faharoa ny zavatra tsapa ihany koa de hoe nahazo tombo ny fiarina tamin'iny eny amby roapolo jona iny satria le mpanao asa tanana malagasy le mpanjaitra sy mpitenina nireny vita malagasy reny dia anisan'ny sitraka ny vola avy amin'ny malagasy mpiray-tandrazana aminy raha ohatra ka mahazatra rehefa tonga fotoana ohatrany dia ny any beoririka ny laharany mpitondra fanjakana sy zay ataontsika hoe manana fanasana am'ireny zavatra reny fa tamin'nyvelany fa tamin'indray mitorakia de ny zavatra tsapa de hoe lasa tany ampochara pavion tady ny tady an'le mpanjaitra ary tena nataoko hoe nisy tombony ara-piariny zay ny zavatra reny fa hitondrasako fanatsarana eto any koa satria zao tokony ho avoaka ho lalàna mihitsy na manery anja rehefa eno amby roapolo jona satria amina miliara maro ny vola miasa mifety ny fahaleovatena manerana nosa de mba ataontsika hoe tena apetraka fa harendrina vita eto atoerana no tokony tsy maintsy ampiasaina fa tsy azo ampidirina eto ny arendrina avy any ivelany satria ny zavatra somary tsikatra tamin'ireny de lasa ny sonondray no nahazo tombony amin'ny fanaovana arendrina tamin'ireny fotoana fa resaka fitafy efa lalana iny ary tokony tsoajanona fa tokony toizana amin'ny sehatra rehetrarehetra za koa raha tetehiteny hoe maninona tokoa mo efa manatsara ny farim-piaina ny mpiasa-panjakana ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao raha mamoaka fitafy koa vita malagasy atokana ho an'ny mpiasa-panjakana de mba amboariny eto de mampitombo fiarikarena zany zavatra zany fanomboany zany satria raha tsy mitiny atsikitsika tsy misy fampandrosoana ho azo eritreretina ny firenena zany hoe miainga ifotony miainga avy ato anatin'ny fampandrosoana namana heriny anja lesona goavana tokoa aloha reny betsaka ny azo raisina aloha anatin'ireny ary
everiko fa amafijerina mpanao gazety fotsiny a de tena hita mihitsy hoe misy fiovana mivaingana any am'ilay toe-tsainy malagasy a am'ilay indrindrindrindra moa le fahatsapahana fa tompony tanindrazana ary malagasy a tsy de tena hoe nisy zavatra de tena hoe vaovao be niavaka be akory le izy fa de tena hoe tonga vao maika ny olona tonga maro anatin'zy zavatra zay tam'ireny ary ny zavatra tsapako namanariny anzy a ny zavatra niova io izy ano fa nisy zavatra niova teo amin'ny fandanimbola mpanjakana amin'ny fanaovana fety raha nampikaikaikany olona hoe fa maninona jiro be debe ny arehatra eto Antananarivo nefa voaka sahirana de nalohan'ny fitondram-panjakana tsy nanisy an'ireny fa nikitiany ny karaha mampiasa mpanjakana fanavozana zany zavatra rehetrarehetra zany ary nahita ngamba antsika fa tsy nomenomenona ny olona hoe aiza le jiro be ny Antananarena na aiza n'izao satria iny tsy zany lara-pameana tsy rendrarendra efa fitaritana anisan'ny faiza mitarika zany hoe ndaotsika ho amin'ny zavatra lara-pameana no andanitsika amin'ny volam-panjakana fa tsy any amin'ny rendrarendra izay ataontsika hoe tsy ny vahoaka malagasy nisitraka azy fa ataontsika hoe ny vahiny de niova tanteraka zay ngamba ny endrika hitarafana n'ilay hoe fanavaozana satria raha misy koa fanamariana de hoe iny angamba ny fety lehibea natrehan'izao fitondrana fanavaozana zao voalohany hitarafana zay le hoe fiovana toe-tsaina na ho an'ny mpitondra ny fandaniam-bola mpanjakana sy ny fitsinjovana ny ataontsika hoe lay vahoaka malagasy ao anatin'ny ataontsika hoe fanarenana fanavaozana zay a eo koa lay fiaratsika fifandraisantsika amin'ny any ivelany a ny tena akaiky indrindra aloha zao ny resaka sadek reny ny fanambarana milaza fa hoe voainy gadra politika sy ny sisa verena amin'ny ordre constitutionnel fa nanamafy moa ny mpitondra fanjakana fa hoe tsisy gadra politika eto fa zay nanao ny tsy nety de tokony mizaka fotsiny an'ilay saziny ao anatin'izay rehetra izay mifilo teo aloha anankiray koa milaza fa tsika tsy afa miala amin'ny sadek ao anatin'ny zay aiza ho aiza ny position atsika malagasy io sadek io marina ohatrotrany ahoana ny fanazavana azoentana mba atokisany voaka malagasy moa zany hoe tena mitondra makan'le fanavaozana tokoa tsika fa tsy hoe avy hatrany de mety ny sadek indreny ametraka atsika na ikite atsika eto amin'ny firenena sy ny tanindrazantsika ny zavatra voalohany tsapako aloha tamin'iny fanambarana ny tombana nataon'ny sadek iny a de zavatra anankiray no hitako anatin'izy iny tsisy fanasazina a Madagasikara ho anahy zany a natsapa zany ny sadek fa ao anatin'ny fanajana lalam-pandrenana tanteraka ny nametrahana ny tia fitondrana fanavaozana ity raha izay faharoa lojika ny zavatra navoaka ny sadek tao anatin'ny zavatra iny inona ny lojika ao anatin'le izy lojika ny raha nareo mpanao gazety naaraka tsara hoe inona moa no nataon'ny sadek teto tao alohany namoahany any zavatra iny ny zavatra nataon'ny sadek teto de ny hainy rehetrarehetra dia lojika le izy satria raha le fionany zay le hoe mpanelanelana izy mpandamina zany ny toeran'ny sadek ao anatin'ny toerana misy atsika am'izao fotoana zao lojika ren'le hoe avoainy gadra politika apodio lay satria ny haino koa izy an'lay milaza fa nenjehana de ny fitondrana teo aloha zany fantatsika fa nisy ny fionan'ny sadek tamin'ireny olo reny dia rehefa navoakany zany zay zavatra rehetrarehetra zay de hoe ireto no zavatra nitakiny herivelona ao Madagasikara fijery voalohany zay zany hoe napetrany fa ara-dalàna tsara araka lalam-panorenana matoa tsy nanasazy izy an'izao fitondrana fanavaozana zao de nametraka izy fa hoe ny haino rehetrarehetra izy fa iny ary fa nanjenjedany hoe voaresany tao satria anisan'ny niona tamin'ny sadek reny niona taminy koa ny mpitondra teo aloha solo tena mpitondra teo aloha fantatsika zany niona ami koa zay tao am'izao fanavaozana zao de raha ny fintiny reny fionany reny zany de izy le navoakany reny fa zao kosa nefa ny zavatra misy eto amin'ny firenena dia amafisiko le izy tsy misy gara politika eto tsy misy olona natao sestany koa nivoaka ny velany ho anahy de mazava le izy tantandalàna ny takina amitsika fanajana ny lalam-panorenana zany hoe fanajana ny lalàna izy ary no hiteny eto androany ary sahiteny eto androany fa
tsy manana helo karaky ny lalàna ireny le ataontsika hoe mpanao politika ireny izay nenjehana araky ny lalàna sa ve ny fanaovana politika dia miteraka zo handika lalàna zay fotsiny le izy fa amiko raha misy tokoa ny gadra politika dia aleo izy ho avoaka fa ny olona nefa tsy misy ilay gadra politika ho avoaka fa olona nanageja nanitsakitsaka lalàna nanitsakitsaka lalam-pandroenana ny konikonina fanonganam-panjakana enjeny lalàna zany rehetrarehetra tanysaitsika eto zany fa raha iresaka kotsika hoe apodio ireo mpitsamponenana politika azafady a raha nalalaka izy mivoaka tany na mana herianja za dia miantso fitondram-panjakana aleo izy alalaka hiditreto fa izao tantandalàna kosa Madagasikara marina ny tenin'ny filoha-rajoelona taloha tamin'izany andro zany afaka miditreto fa misy raharaha miandriny zay manandraraha zany hoe ho amiko a zony olo-pirenena no miditra sy mivoaka tsisy nanaovana anao pirenena malagasy tsony nanasoronareo tao fanavozana tao ny mahakasika anazy a ny safidy ane le izy hoe rehefa angataka anao izaka zo-pirenena hafa dia very ny zo-pirenena mahamalagasy anao tsy adevitra tsony angavana zany zavatra zany fa miforsena natao botolo zany zavatra zany hoe amin'ny mahafoloha zany dia tsy refesy mandidy tsy ho ambany lalàna fa amiko a miantso fitondram-panjakana avelao hiditra malalaka ny fitondram-panjakana koa moa tsy nanakana hoe tsy mahazo miditra tsy nisinao taminy hoe reto tsy mahazo miditra eto fa malalaka ary tsy tokony anana viza zany le filoha teo aloha hiditra eto zany maka viza izy maka viza izy amin'ny mahavaza azy miditra eto fa izao io koa afaka omena afaka tsy omena raha ohatra vahiny niditra eto ohatra atsika hivoaka any ivelany afaka mahazo afaka tsy mahazo enary andriamatoa Risson Zagasy madiva ifarana aloha ny fotoanantsika amin'ny androany hiditra enim-bolana faharoa zany zao ty taona 2024 ity inona ny tokony ho lara-pahamehana ho an'izao fitondram-panjakana izao antenainareo moa zany na hoe atosikareo ataon'izao fitondram-panjakana izao ny tokony lara-pahamehana satria efa hita ny resaka ara-tsosialy mandeha io a dia io zany eritreretinay hoe tokony ho tohizana ihany fa ny lafiny ara-politika tokony ho irosoana bebe kokoa ohatra amalina ny fitakina teny akianja reny nisy fitakina teny akianja fitakina politika dia ny fandravana an'ireo androm-panjakana tsy mahomby tsy fosony olana teto amin'ny tany sy ny firenena tsy nandray andraikitra tamin'izany fotoana zany ka nahatonga vahoaka ny aina tao anatin'ny jadona zany hoe ireo androm-panjakana tsy nanaja an'ilay ataontsika hoe ary tsy nipetraka amin'ilay toerana hoe séparation de pouvoir rehefa tsy tafapetraka zay voahitsakitsaka ny repoblika ny tanytandalàna zany dia voahitsakitsaka lay ataontsika hoe marepoblika Madagasikara amiko tsy misy antony intsony tokony hitazomana an'ireo fosotra tamin'ny nampisy jadona na nanodikodina n'ilay safidim-bahoaka ka tsy ny tena safidim-bahoaka nipetraka teo dia ny seni zany dia ny ACC ihany koa satria ireo no tsy nampanaja ny lalam-pandroenana raha tsy resaka itsika zany ataontsika hoe olona efa tsy mizaka ny zo-pirenena malagasy mbola afaka anekena ho ny latsaka ho filoha-pirenena eo koa ny antenimera-pirenena izay tsy nandray anandraikiny rehefa fantatra fa hoe misy ny fanitsakitsahany lalam-pandroenana dia tsy nametraka ny asany amin'ny fanesorana zany ataontsika hoe filoha-pirenena na mpijaly vahoaka teto zany amiko ireo androm-panjakana anankitelo reo tokony ravana ao anatin'ny concertation izay angamba mahatonga mpanao politika te hiazakazaka ao anatin'ilay concertation satria narary loatra ny tsy fanajana an'izany ataontsika hoe fisaraha-pahefana sy ny fanajana ny tantandalàna zany dia aminay zany tokony hiazakazana dia ny fanajana n'ilay calendrier navoaka ny FFKM ho fanatanterahana ny concertation ary ny tsy maintsy hamitana ny fifidianana ao anatin'izay roa taona ny ekena zay enary mamarana fandarantsika ray minitra mba hitondrana afatra ho an'ny mpiaradia politika na ny malagasy amin'ny ankapobeny ny afatra angambany a dia manentana ny fitoniana satria raha tsy tony itsika olo-pirenena dia ataoko hoe tsy misy zavatra azo atao eto amin'ity tany sy ny firenena ity zava-dehibe zay zavatra ia
eo ihany koa ireo ataontsika hoe zay miezaka mambolo-korotana amin'ity fireneny ity a fanentanana no ataoko a zava-dehibe no nitenena ny filoha-pirenena hoe afaka mikondo daholo na mpanohatra ianao zao fanaovana zao na ininona dia ataoko angamba fa izay tokony mahasoa hevitra mahasoa nyity fireneny ty tokony konokononitsika fa tsy fanakorotanana tsy politika zany amiko ny politika dia natao fiahina ny fiarahamonina ka raha ataontsika hoe zavatra motika fiarahamonina nieritreretintsika ho atao eto amin'ny firenena dia tsy mpanao politika atsika ao anatin'izay zavatra zay ary holoza ho antaranakitsika zay mikonokonona an'izany zavatra zany satria mety anao manao azy fa mety ny havanao no mety hiaran'izay zavatra zay a zay zavatra konokononao fanakorotanana zay dia amiko a tsy misy tombotsoa anatin'izay farany a manaroatra na manery ny anja miarahaba an'ireo ataontsika hoe mpikambana anatin'za gasy a zay makalaza fa 10 taonany nanomboka tamin'ny 5 ny volana aogositra 5 hatramin'ny fa 3 ny volana aogositra 9 zao a efa misy moa fandaminana misy ny fankalazana an'izay ho atao ny atao masina dia mananaroatra an'izay fiarabany zay ary mirary soa koa ho an'ity fandarana juillet ty satria efa somary elaela ihany koa izy ty zay a ary mba nisan'ny sehatra nafanay naneho hevitra tao anatin'ireny jadona be reny a dia akasitrahana ho elavelona ty fandarana ty a indrindra fa ianao zay mpanentana ny fandarana sy ny televisiona dumin zay namolavolana zao fandarana zao dia makasiraka amin'ny fanasana to tena marina ny teninao tamin'ireny mamaivay reny mihitsy nampatonga le zo iteny a zo ny iteny a zay no nampatonga nyity fandarana ity ary betsaka ny mpanao politika izay ataontsika hoe manana ndraikitra amin'izao fotoana izao amin'izao fitondrana fanavoza zao nandalo teto samy laza ny narary azy sy ny tino atao to amin'ny firenena nareo ary sonsehatra ataovy ary satria zay le izy ny fandarana zo iteny dia eto foana kosa ho an'ny fanio-kevitra rehetra amanaraka indray veloma toboka